anapaka ompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Vavaky sika. Dera sy mame voninahitra anao zay raha eo, tahaka ireo olombovony zay makalaza anao eo alohan'ny fianiananao, dia avelao koa ny feonay ame voninahitra anao amin'ity ora sy fotoana ity, ary raha masitraka anay tompo, vokiso zavatra avy amin'ny teninao zay mba azonay miomina tsara aminao ka tsy menatra amin'ny vavolombelonao zay na amin'ny tenina miasa amin'ny sehatra rehetra zay nananay fahavelomana sy andraikitra. Sotra ray zanaka fanamasino mitenenanao araka ny fomanao fa miendry zay mpanomponao. Amen. Ny anjara mofinaina atsika amin'ity 12 septambra 2022 ity, dia ty asabotsy ty 12 septambra 2022, teny Matio 5:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 20. Matio 5:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpianatra 12 dia nakana Galili ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy, tiany nikohaka fa ny sasa niany hany. Ary Jesosy nanantona dia teny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra sy etỳ tany koa mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'iray zanaka fanahy masina, sady mampianatra azy tanana zay rehetra nandritra anareo, ary indro zao momba anareo manakariva ambara mba tonga ny fahataperana zay tontolo zao. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity latsoratra masiny ity dia ilay manana ny fahefana rehetra nandanitra sy etỳ tany, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, izay manana hery sy fahefana no maniraka anao ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Inona ny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra? Tao amin'ny olona hanaradian'i Kristy. Ampahirezy ny olona hanaradian'i Kristy. Ka zany ihany manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ny batisa riavana dia tsy atao amin'izao fotsiny, fa atao amina koa ny olona mibebaka, eka amin'ny ratsy fanaony. Dia zay mino tsy atao batisa ny vonjy. Zava-dehibe ny fitaomana ny olona hanaradian'ny tompo. Nefa zava-dehibe koa ny mampibebaka azy ka mampandray azy an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa rehefa mandeha an Jesosy tompo sy mpamonjy izy, ka rehefa mino tsy adao batisa dia voavonjy. Tonga olom-boavonjy, fa tsy mpanaradian'i Jesosy ihany, fa tonga olom-boavonjy. Ny fiainan'ny olom-boavonjy indray dia amarany soratra masina hoe mampianatra azy mitandrina zay nandritrin'i Kristy. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, olom-boavonjy, dia zava-dehibe aminao ny miaina araka ny tenin'Andriamanitra, ny manatantehaka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka hiteny tahaka ny Jesosy koa zasy ianao hoe, ny anko dia manao ny sitrapony raiko sy mavita ny asa zay nanarahana azy. Aiza nalalantsika za mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny manaiky akato ny tenin'Andriamanitra sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe zany hoe olom-boavonjy manao ny sitrapon'Andriamanitra zany, satria misy teny fampanantenana sy teny fanomezan-toky eto hoe inao momba anareo manakariva hambara patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Iandanian'Andriamanitra ianao, tsy ady rery ianao rehefa manaiky anatantehaka zay andritrin'i Kristy sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miady rery ianao, fa momba anao ny tompo, miendany aminao ny tompo, mampandresy anao ny tompo. Ka mitiandran'ity aza ny olona fotsiny hoe vita batisa, tonga zanak'Andriamanitra, fa tanterao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra aminao?
ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Tao manodidina anao, ny akaikinao, andeontsika naran-teny Kristy. Tao misy kambarahony hoe andramoka zao fa tsara Jehova. Ary ampahirezy izy fa eky ny foatany eo anaty an'Andriamanitra. Fa raha meky ny foatantsika isika dia matoky sy marina izy. Ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ampandraisan'i Jesosy tompy mpamonjy izy fa tonga zanak'Andriamanitra. Sy mino sy mandray an'i Jesosy dia minery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia manatanteraka ny andidin'i Kristy. Manao ny sitrapon'i Kristy, manao ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra. Aiza nafanao zany? Mila mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao. Mila mampianatra ny hafa koa akatony ny tenin'Andriamanitra tahaka ny katavanao azy. Dia tsy avelan'Andriamanitra hiady reny ianao fa ombanao izy ampandrisanao dia marina aminao abary telo hoe katsaonao fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia nampanao ny zavatra rehetra. Ataon'Andriamanitra ka totoa ny zavatra rehetra efa manatanteraka izany voalaza rehetra zany izay ny didin'Andriamanitra izay ianao dia ataovana izy sitrapon'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra avokoa ny sitraponao rehetra. Dia mitiandro an'ity mahirezy ianao fa efa maneraka anao ilay manana fahefana rehetra nandehanatra sy ty tany ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ampianary izy anaika an'i Jesosy tompy mpamonjy ary ampahirezy izy akatony tenin'Andriamanitra fa omba azy Andriamanitra ary tsy ady rery izy fa omba azy Andriamanitra ambara-piaviny inamoan'ny lanitra. Amen. Misotranao zay raha eo fa torinao mazava tsara ny fombanay miainanay aty amin'ny Jesosy Kristy aty. Aza vila ho anay fotsiny mitombotra maha zanak'Andriamanitra fa ampianariko izay izary zany amin'ny olona rehetra amin'ny fitaovana ny hafa anaradianao Jesosy ary ny atonga ny olona rehetra anaiky tompy sy mpamonjy ampahirizay ampanaiky anao tompy sy mpamonjy amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny indrindra koa fampianarana ny teninao satria izy rehetra mankatony ny teninao dia lazainao fa mihoatra no lehilahy manantsaina izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ka navy aza ny rika be nava aza ny orabe vadravatra tsy nienjera ny trano satria efa naorina teo ambony vatolampy. Dia orina ny vatolampy ny teninao tokoa ny fiainanay namaky vakity toroan'ny fitizay dia marina aminay le teninao hoe indro momba anareo manakariva ambarava tonga fatapera zao tompy zao. Dia sitrakay ny ary vavaka hoe ranay izay ny an-danitra masina ny eninaranaao tonga nay ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minany alina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melanay izay noloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapana fa manafanay amin'atsy anao ny fanjakana sy nery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao tontran'izao ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiary ny finareo sy ny hevitranao amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo satria izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.